Vaovao azo farany mahakasika ilay tempête tropicale modérée Eliakim. Tamin'ny 12 ora alina teo dia teo anelanelany Fenerive-Est sy Toamasina nosy ny Fohibeany. Mizotra maina atsimo Antsinanana amin'ny hafainganam-pandeha 12 km isan'ora miaraka amin'ny rivotra 520 km isan'ora izy ary arahana tafiotra 20 km isan'ora. Ny ena dia ny ena ny heriny ary raha izao fizotran'izao dia vinavinaina hivoaka androany amin'ny 3 ora maraina eo anelanelany Toamasina sy Brickaville izy. Arak'izany dia tsy misy fiovana ny filazana loza. Filazana miloko mena ho an'ny Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, distrikan'ny Bealalana, Befandriana Avaratra, Mandritsara. Filazana miloko mavo ho an'ny Vadivavity Vinany, Diana, Analamanga, distrikan'Analalava, Antsohi, Port Berger, Mampikony ary Tsaratanana. Filazana miloko maitso kosa ho an'ny Boeny, Bongolava, Itasy, Antsirabe, Amoron'Many, Haute-Matsiatra, Maevatanana ary Kandreo. Mariana fa mety hiatoato ny orana sy ny rivotra fa mila mitandrina hatrany isika fa mety mbola hiverina indray izany. Izay indray ary no azona rosika mametraka ny veloma mandrapitafa vetivety ary.